mba hametrahana ny fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara dia manohy ny fiaonany amin'ny mpanao gazety hatrany ny vondron'ny mpaminany kristianina araka izany ary dia nisy ny afatr'Andriamanitra izay ampitainy izy ireo mitondra fanazavana misimisy kokoa Andriamatoa Andriamorasata Eric. Kristianina tokoa dia manasa atsika mpanao gazety tsy akanavaka rehetra na ny antsoratra zany io na antsary na ambava raha-pitso amin'ny sivora sasany tsy amin'ny hôtel restaurant La Rotonde Etsy Sarety zany izay anasana atsika mpanao gazety rehetra tsy akanavaka izy araka nolazaiko teo dia isy afatra lehibe zany avy amin'Andriamanitra izay omenantsika mpanao gazety rehetra tsy akanavaka. Mety betsaka ny anontany hoe iza marina moa reto vondron'ny mpaminany kristianina reto vondron'ny mpaminany kristianina reto zany dia vondrona ireo mpaminany eran'ny Madagasikara no ny vondrona ao anankiray mpaminany izay mino an' Jesosy Kristy. Manana afatra lehibe izy ireo tsy ho an'ny mpanao gazety rery ihany fa ho an'ny entité tsirairay avy zany dia manana izay afatra zay reto mpaminany kristianina reto fa ny rampitso zany dia tsy hoe akory karoka vaovao ianareo mpanao gazety fa misy afatra avy amin'Andriamanitra izay omena anareo mpanao gazety rampitso amin'ny sivora sasany etsy amin'ny hôtel restaurant La Rotonde. Aorianan'io dia mbola misy hetsika goavana izay ho ataonay anasana n'ireo mpitarika fivavahana mpitondra fivavahana rehetra eto Antananarivo aloha zany no atao ary mbola hiparitaka eran'ny Madagasikara. Mety be deabe ny anontany inona moa ny tanjona tianareo atongavana dia ny tanjona tianay atongavana zany dia zao hoe ametraka n'ilay fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara fa alohan'izay dia tsy maintsy hisy aloha ny fibebahana sy ny fihavana tsika samy malagasy ary anangana izay fanjakan'Andriamanitra izay tsika eto amin'ity Madagasikara ity.